Sardine Trésor mitondra tsiro amin'ny fiainantsika isan'andro manolotra anao ny vaovao. Sardine Trésor amin'ilay tiako be. La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Nambarany antoko malagasy miaramiangy androany nandritry ny rentrée politique fa tapitra amin'ny fa 10 janoary 2024 ny febitaona fiasan'ny filoham-pirenena ankehitriny aorianan'io daty io dia filoha lany mahoaka tamin'ny fividianana vaovao ny tokony eo tsy misy antony tokony anovana ny lalam-panorenana ho ihany koa izy ireo mbola manamafy ny antoko mpanohitra azy ny MMM. Tsy matokony mpitondra intsony ny vahoaka ho ny justice CP tao anatin'ny fehinkevitra navoakan'izy ireo ny 9 septambra teo. Miamaro ihany koa ny dahalo ambony latabatra miaraka amin'ireo mpanambola amin'izao fotoana izao. Tsy mandray andraikitra ny zandarmerie pirenena ao Betroka hoy ny solombavambahoaka voafidy amin'iny faritra iny izay mitaky ny fialan'ny tompony andraikitra. Ankilany kosa ny zandara milaza fa misy olona akaiky ny olom-boafidy any Betroka voaroroy amin'ny firaisana tsikombakomba amin'ny dahalo. Olona 10 hatreto ny voamarina fa maty ary 20 ireo ayahinina fa voan'ny pesta. Tsy voasoroka ny valanaretina pesta raha toka mbola misy hatrany ny torontanety sy ny fakomparitaka etsero. Maresaka iraisam-pirenena olona mahery ny roetsy no nidina andalambe ao France. Anohitra ny fanovana atao amin'ny fehezan-dahalana momba ny asa. Nisy arak'izany ny fifandonana teo amin'ny mpitolona sy ireo mpitandro ny filaminana tao Paris. Nandidinireo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV hatramin'ny farany. Ny anomboantsika ny vaovao dia nambarany antoko malagasy miaramiangy androany nandritra ny rentrée politique fa tapitra amin'ny fa 10 janoary 2024 ny febitaona fiasan'ny filoham-pirenena ankehitriny. Aorianan'io daty io dia ny filoha lany-bahoaka tamin'ny fifidianana vaovao ny tokony eo. Tsy misy antony tokony anovana ny lalam-panorenana ho ihany koa izy ireo mbola manamafy manma antoko mpanohitra azy ny MMM. Fanediny Andro Arson sy Mikael Ramarona. Tsy misy antony tokony anovana ny lalam-panorenana amin'izao fotoana izao ny antoko malagasy miaramiangy satria mazava ny nambarany seny fa vonona amin'ny fikarakarana sy fanatotosana ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2024 ity vao mera mikarakara ny fifidianana ity. Tsy hita izay tokony fanovana ny lalam-panorenana androany. Raha ny teny nataon'ny Prime Ministre reny dia ny hoe mikasika ny betsaka ny teny mikasika ny fialana hoe le fialana 70 andro iny dia na le Prime Ministre tsy mahay mamaky teny na izy manao mpitolo araka le mahazatra azy iny fotsiny araka ny fanontaniana nataonao teo. Fa androany tsisy mihitsy ny sakana araka ireny fanambarana nataon'ny CENI ireny tsy ahavitany ny fifidianana ary lalam-panorenana mazava rehefa atao zany ny fifidianana dia tokony misolo ny filoha. Raha resaka 70 andro zany tsisy olana hatreto mbola tsy nahay CENI aloha zay teny hoe tsy ho hitan-jareo no mikarakara fifidianana ao anatin'ny fotoana napetraky ny lalam-panorenana. Ka iny nefa zany ny olana bedavin'ny fitondram-panjakana ao anatiny eo hoe tsy voakarakara ve ny fifidianana ma ao anatin'izay fotoana namen'ny CENI zay tsy mbola nahay CENI aloha zay hatreto mikasika an'io. Na indray mandeha raha teny hoe tsy voakarakara ny fifidianana io anatin'ilay fotoana namen'ny lalam-panorenana fa ny mahagaga fotsiny
dia ny prime ministre sy ny fanjakana no mahita hoe tsy voakarakara fa ngamo zareo lasa mikarakara fifidianana indray be da be ny resaka fanakatsiana n'le hoe ratsy na lampanrenana tokony hovaina ka raha ratsy ary mety ny tsy hovaina hatramin'izay izay ny mpitondra ihany koa ankehitriny hoy ny antoko MMM ankoatra ilay tsy maintsy fametraha-pialan'ny filoham-pirenena Perinasa maniry ho kandida voalaza ny lalam-panondrenana fa lesoka ny fanendrena izay ho prime ministre. Ny tsy fananany mpitondra ankehitriny olom-boafidy no olana. Noho izany, tapitra ny 25 Janoary taona 2024 ny fehim-potoana fiatsan'ny filoham-pirenena ankehitriny ho ihany ny antoko MMM. Ny mahavariana dia ny hoe fanendrena prime ministre no olana. No olana ny tsy fanendrena prime ministre fa tsy fananany ny mpitondra olom-boafidy no natonga ny olana. Fa raha najaina ny lalàna arak'izay voalaza tao anatin'ny tao dia tokony tsisy ny olana. Fa ny fifidianana olona sy ny tsy fananany olona fa ny fifidianana fahatongavana tampotampoka teo amin'ny fitondrana no miteraka olana. Dia lasa lalam-panorenana ny ratsy nefa ianao tonga tampoka teo. So dia mba hainao ara ny ratsy fa ilay lalam-panorenana ny mety. Mbola tsisy nametraka an'izay fantany izay angambany. Aminay kosa aloha raha olona efa taona izany vao mahita misy zavatra tsy mety amin'ny lalam-panorenana dia tsara izy tsy manohy intsony. Satria mbola lasa ilay fikotona indray izy vao hita zavatra hafa manaraka. Ny anay ny fantatray dia tapitra amin'ny 25 ny volana Janoary sy 2024 ny fitoam-piasana filoham-pirenena ankehitriny. Mazava ho azy zany fa raha tsisy fifidianana ka tsisy loha vaovao aorianan'izay zany hoe ny 20 Janoary 2024 dia tsy manaiky anazy ho filoham-pirenena intsony izay eto Malagasy miaramiainga ary mino ary miantso mivoaka Malagasy tsy anaiky anazy ho filoham-pirenena intsony ireny fotoana io. Nanamafy ny mantoko mpanohatra azy ny Malagasy miaramiainga nandritra valan-dresaka ho ampanao gazety io. Namaly ihany koa ny nambaran'ny filoham-pirenena tany Berorona nanao hoe asaivo manao zavatra toy ny mpitondra ireo mpanohitra ireo ny filohan'ny antoko Malagasy miaramiainga. Nambaran'ity antoko ity ihany koa fa tokony hatsahatra amin'ny alalan'ny fifidianana ho avy izao io fitondrana tsy manara-dalàna io. Tena marina angamba ny vatadidiko tena teneniny dia hoe masaivo manao toy ny nataonay koa ireo mpanohatra keo. Melary eo anaovanay azy. Ianao ke izao mitondra ianao dia matofoloana mitondra no any dia hitanay fa tsy mahavoa ianao. Raha tianao anao raha tianao hifaninana aminao zay melanao anaovanay azy. Firy tamin'ireo mpitarika ny aso veron'ireo nefa nilatsaka filoham-pokotany. Ka afaka miteny fa ho izy ny tena mahay sy nanao zavatra tamin'ity firenena ity ary mahavita zavatra. Izay atao Malagasy miaramiainga hitanareo amin'ny asa ataonay tsy miandry eo amin'ny fitondranako zay dia efa manao zavatra ho an'ny fiarahamonina. Reo ny nahazo fahefana zay vao modiny kropadropaka teo. Io fanjakana tsy mpanara-dalàna io dia mila hatsahatra ary ho hatsahatritsika zany ao anatin'ny fifidianana madio sy mangarara manomboka amin'ny heritaona. Mila manday rehetra daholo tsika rehetrarehetra tsika ihany nametraka an'io teo. Ataoko hoe tsika na dia tsy mifidy ary zay satria nivoaka ny nametraka azy teo dia tsika koa zany tokony mandray andraikitra amin'ny fanasorana azy eo amin'ny alalan'ny fifidianana. Manoloana ny fomba nanendren'ireo mpikambana ao anivon'ny filakevitry ny fampihavana-pirenena dia nazava ny fanambarana antoko Malagasy miaramiainga io tolakandro io fa ireo nandray anjara mivantana tamin'ny krizy politika 2024 sy 2025 izay notendren'ireo mpikambana ao anatin'ny filakevitra io ve dia azo averina ve fa afaka ampihavana. Namoaka fehin-kevitra ny 9 septambra teo ny teo anivon'ny Justice EP manoloana ny toe-javatra miatra eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao fotoana izao. Nasongadiny izy ireo tamin'izany fa tsy matokony mpitondra intsony ny vahoaka fanadina. Tapitala-kaleto ny sokina ny bato ny vahoaka amin'izao fotoana izao raha nambarany teo anivon'ny Justice EP. Morongatra ny tsy fandriam-pahalemana ny tompo-tandrakitra ihany koa nefa tsy mahafehy izay tranga izay intsony. Miparitaka izay tsy izy ny fitaovam-piadiana mahery vaika ka zara lasa kolontsaina mihitsy ny fampiasana hery amin'izao fotoana izao. Mbola natsininy avy amin'ny Justice EP resaka ihany koa ireo dalo ambony latabatra izay efa lasa tambazotra matianina mihitsy ankehitriny.
Mitoetra ny ranonambaran'izy ireo ny fanondranana tsokosoko any ivelany ny omby sy ny harem-pirenena. Takin'izy ireo araka izany ny fanafoanana ny fanondranana omby any ivelany sy ny fanaraha-maso entitra ny fitrandrana renakepony tany sy ny harem-pirenena rehetra ary ny fiakaran'ny vidinentana ilain'ny mponina andavanandro. Eo amin'ny lafin'ny fahasalamana kosa indray, matombo sary sy mora andairana aretina vahoaka noho ny tsy fampin'ny sakafo. Entsakilan'izay anefa mbola mitoetra ny fanakatonana tobim-pahasalamana ny ambanivohitra noho ny tsy fampin'ny mpitsabo hiasa eny amin'ireny toerana ireny. Ny androizantsika ny vaovao kosa indray dia tsy mandray andraikitra ny gendarmerie pirenena any Betroka hoy ny solombavamboaka voafidy amin'iny faritra iny izay mitaka ny fialan'ny tompony andraikitra. Ankilan'izay kosa ny gendarme milaza fa misy olona akaiky ny olom-boafidy any Betroka voaroroy amin'ny firaisana tsokombakomba amin'ny dahalo. Fanadininy Fezo Rafaly. Misy ny tsy fifankazahoan-kevitra eo amin'ny solombavambahoaka ny Betroka, Nicolas Randrenasolo sy ny eo anivon'ny gendarmerie pirenena izay ambaran'ity olom-boafidy ity fa tsy mandray andraikitra ary tsy mahafeny fandriampahalemana sy ny asan-dahalo ao Betroka. Ny gendarme zany manilika hoe asana polisy izy ny filina marina tokoa zay. Rehefa kosa raha misy fanafiana dia tsy mesy mamonjy ny gendarmerie na tena sambatra iraisany io. Fa ireo zany manilika. Iaho nefa mangataky tamin'ny président république hoe asoroko mandan gendarmerie io efa ela tsy narano teny dikan'izany zany arano teny olo iaho zao dia miandry dia mbola mangataky fianonana aminazy hoe izy ny tiatany kokoa zaho saiko mandan gendarmerie sofaly aminareo dia mahita azy zay aminy foana zany dia mahita kakasy amanona amiko sasa. Raha ny fanazavana hatrany very fihinanana manoloana ny fampiarana ny dina pokon'olona izay iraisan'ny komina mandrafitra ny distrikany Betroka ny zandary. Idina sy misy atao ny dina hitambara ny rehetrarehetra. Rehefa nanaka dina zany miaraka mamorano MC zay dia raitra fa atao dina fitambara sy zany namorona fa mahatonga an'zareo zany malaile dina ny fitambara zany tapaka le kolokolo zareo satria zavatra misy paseo dia sy mesy miainga amin'ny kabary fototra dia kabary fototra zany manao PV mandeha any amin'ny gendarme mandeha any amin'ny fisarana dia mampiaigna ny adala ataondreo zany. Ho an'ireo andro masom-pokon'olona avy any Betroka kosa dia ireo olom-boafidy sy olom-boatendry no maniry ny tsy hisian'ny fandriampahalemana any an-toerana. Na amin'ny mpitandro filaminana, na eo amin'ireo rafi-pitsarana, na eo amin'ireo olom-boatendry, ireo zany matetika ny manodikodina ny zava-misy any an-toerana ka eny tsy isan'andro eto amin'ny radio eto Antananarivo na ny olom-boafidy na ninona samy manana ny tatitra araka le voalazanao teo manjary misy fanolanana. Dia manjary ohatran'ny hoe miaro ny tompontsoany le olona reo fa tsy miaro an'le hoe inona tokoa ny isin'le fandriampahalemana any amin'ny faritsy Betroka. Ankilany kosa raha ny fanadihadiana nataony teo anivon'ny gendarmerie tsara ny vokatra tany amin'ny Betroka manoloana ny tsy fampin'ny isan'ny mpitandro ny filaminana sy ny fitaovana enti-miasa. Olona akaiky ny olom-boafidy iray tany Betroka ny voalaza fa tompon'antoka tamin'ny nahafatesana zandary iray tany an-toerana. Olona akaiky ny tompony andraikitra sy olom-boafidy ihany koa no mbola tratra ny varotra chlorate de sodium, akora fanamboarana bomba, sady fampiasanareo dahalo amin'ny balany, milanja 20 kilao, izany hoe mamatsy ireo dahalo. Mipetraka ny fanontaniana, iza marina no maniry ny tsy hisian'ny fandriampahalemana ny Betroka. Tsy mijanona eo ary andrasana ny toy ny tsirairay ity, taoriany nanaovan'ireo andro masom-pokon'olona fiaonana tamin'ny mpanao gazety androany, amaly izany ireo zanaky Betroka rahampitso eny Antaninarenina. Olona iray naratra mafy omby 500 mahery no lasany dahalo. Io ny vokatry ny fanafian-dahalo omaly tao amin'ny komuna Bekopaka distrikany Besalamby manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana noho izany firongatry ny tsy fandriam-pahalemana izany ireo vahoaka. Miantarandrianay. Omaly tokony tamin'ny 5 sy 30 minitra maraina nitrangana fanafian-dahalo ny fokontany Antsariolo 12 kilometatra miala ny tampon-tanànan'ny Bekopaka distrika Besalampy. Omby 220 sy 500 no lasan'ireo dahalo 720 eo. Olona iray no naratra mafy nandritra ny fifandonan'izy ireo sy ny fokon'olona nanaradia. Ny tsy fampiny mpitandro ny filaminana any an-toerana no nambarany mponina sy ny ben'ny tanànan'ny Bekopaka ho nampirogatra ny tsy fandriampahalemana toy izao. Fa ny fokon'olona moa zany efa niravoravon-tanana no ny hery mitovy. Ina mitondra kalaky ny kovro dahalo araka ny fifandonana nataondreo tao vavarany manambolo. Fa ny gendarme efatra zany no disponible afaka nanao nandeha nanao bouclage kizy io.
fa akoatran'izay zany izy amintsika miteny zay zany voatery nafarina reo zandary izay nanao tournée tamin'ny toeran-kafa hanampy an'ireo toefatr'ezo nefa na zany aty zany mielanela tany zany efa mifankandavitra zany commune Andimaka zany de efa mandeha agny amin'ny 180 km miala ny Bekopaky ny brigade ny Bekopaka de misahana commune roa ny commune Bekopaka sy ny commune Trangahy zay ahitana azy tsy ampy ny effectif tsy ampy roapolo akory zany reo gendarme reo izay misahana circonscription commune roa Bevata reo zany. Raha ny vaovao farany nambaran'ireo mpanaradia any amin'ny komina Ambika an-tampon-tanànany Abemara ireo omby ireo ny atoandro teo. Ankoatry ny fanafiana trano maro ihany koa no nitoran-dahalo. Mampiaka-peo ary miantso fandraisana andraikitra avy amin'ny fitondram-panjakana manoloana ity raharaha ity ireo mponina. Lasa dahalo moa zany le omby ny tanàna nisy nandora zareo very fanahy mbola verina ny vahoaka aty amin'ny kominy raliny Bekopaka no omby tsy fandre-pahalemana zany. Ka eto zany aho mbola manohy aliantoavy izay nataoko amin'ny tokony andraikitra rehetra izay efa voakasika ny zavatra moa efa naheno. Misy moa ny fandraisana andraikitsy nefa moa mbola miandry zany zahay hatramin'izao hoe mbola tsy tonga aty izay fifanampiana hoe izay hetiky tokony hanampiana ny fokon'olona aty zay zany. Saika isan-kerinandro raha ny fanazavana trany no hainoana fanafian-dahalo ao amin'io komina io. Omaly, nanamafy ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina fa efa nandray andraikitra ny fitondrana hatramin'izay manoloana ny tsy fandriam-pahalemana. Mifanohitra amin'izay anefa ny zava-misy hita ny mpanara-baovao. Mirongatra ny asan-jolahy sy ny asan-dahalo eto an-drenivohitra sy ny any amin'ny lavitry ny renivohitra. Lafim-baovao hafa kosa indray dia hosoloana agence de promotion des exportations ny ITBM sy ny Cap Export araky ny fanapa-kevitry ny AFD izay mpamady vola nyty rafitra mampiroborobo ny fanondranana entana miainga eto Madagasikara ity. Fanadiny miantarandriany avatra. Hovaina rafitra ny ITBM na ny International Trade Board of Madagascar sy ny Cap Export Madagascar ho ny AFD na ny Agence Française de Développement izay mamady vola ireo rafitra roa ireo. Ny APEX na ny Agence de Promotion des Exportations no rafitra entina hanoloana azy ireo ary mijanona ny AFD hatrany no mamady vola. Fitambarany sehatra asa atao eo anivon'ny ITBM sy ny Cap Export no ataon'ny APEX. Ivelatra kokoa sy ity rafitra iray ity miisa 20 ohatra ny Chambre de Commerce sahaniny raha toka enina no sahan'ny ITBM hatramin'izay. Mitetina 4 tapitrisa euro ny famatsim-bola avy amin'ny AFD ho ampiasainy ity rafitra vaovao ity. Ny fiatombohan'ny taona 2022 eo no vinavinaina isokavan'izany. Mandinina ny 3 hatramin'ny 5 taona kosa ny faharetany mijanona ho fanamorana sy fampiroboroboana ny fanondranana entana miainga eto Madagasikara hatrany amin'ny asan'ny APEX. Raha tsy ahivina nanomboka ny taona 2020 no nitsangana ny ITBM. Naharitra enina taona mahery no nisiny, rafitra nentina nanohanina ny mpisehatra eo amin'ny resaka fanondranana ihany koa. Vao nahazo mari-pakasitrahana ihany koa ity rafitra ity tamin'ny taon-daza nandritra ny fivoriana iraisam-pirenena fa 12 ny réseau des OPC tany Marrakech. Ny fanapahan-kevitra tahaka izao no mampanainy maro indrindra ny mpandraraha ny amin'ny tsy fisian'ny fijery lavitra amin'ny fametrahana rafitra tahaka izao. Nahavita asa mendrika io rafitra io matoa mahazo ny laharana voalohany amin'ny sokajy firenena andalam-pandrosoana tamin'io mari-pakasitrahana io saingy izao fonana izao. Tsy marina ny fanambarana sy ny filazana fanomena amin'ny orinasa tsy miankina ny fanaovana contre-visite eo anivon'ny commune efa sampandraraha nisy ela tao anatin'ny commune Antananarivo renivohitra moa ny Omavet. Fanadiny Mikael Ramarola. Efa hatramin'ny taona 1970 no nisy ny Omavet tao anatin'ny commune Antananarivo renivohitra ary 700 mahery ny vola miasa ao amin'ny Omavet dia an'ny commune Madidio. Fanatsarana no atao ary tsy misy ny privatisation na iray ary. Tsy misy marina ihany koa ireo voalazany teo anivon'ny fikambanan'ny mpitondra taksi raha tsy ilaza afa-tsy ny zavatra ny tranga tamin'ny herinandro lasa teo. Hojerena manokana amin'ity fandrindrana vaovao ity ny an'ireo mpandeha amin'ny fanatsarana ny asan'ny mpitatitra. Zavatra misy zavatra misy maty amin'izao fotoana izao dia voizina hoe business io CEA io tsy marina zany. Tsy marina. Fa teneniko fa tsy marina satria efa tamin'ny 96 eo Mavety ny tato amin'ny CEA, ny CEA dia institution publique fa tsy privé araky ny valezan'ny sasany azy. Dia hitao koa iza ny tena hoe mpanao licence santroka ary iza ny tena tompony le licence.
dia vito daholo zany zany rehetra zany entina nampiana ny taxi daholo ania zany entina nampiana ny tompona taxi daholo zany rehetrarehetra zany fa tsy hoe fanenjehana akory. Na eo aza ireo rehetra ireo mipetraka trano ny ayahany ireo mpitatitra ny mety isian'ny firaisana tsokombakomba ataony eo anivon'ny commune. Raha tsy aivana ihany koa dia 2 herinandro no omen'ny UCTU na ny vondron'ny mpitatitra eto an-drenivohitra sy ny FTAR na ny fikambanany taxi eto an-drenivohitra ny amin'ny anafoanana ny fanapahan-kevitry ny commune n'Antananarivo renivohitra mikasika ny fanaovana ny contre-visite ny fiara fitateram-bahoaka eto an-drenivohitra ny herinandro lasa teo. Andrasana ny toyan'ny raharaha. Isan'ny sanasan'ny syndicat-ny inspecteur du travail ny fampafantarana ny lalàna amin'ny feny asa sy ny fiarovana ny zon'ny mpiasa eto amin'ny firenena ametrahana ny justice sociale. Tsy voatery ny fanenjehana ireo orinasa no atao fa amin'ny famporisihana azy ireo anatsara ny fitondrana sy ny fitantanana ihany koa. Fezora Valy. Fitarainana sy fanenjehana ireo matetika ny otranga isehoany ny asan'ny inspecteur du travail eto amintsika amin'ny ankapobeny. Maro rahateo ireo tsy mahafesy tsy manaja ny lalàna amin'ny feny asa. Isan'ny sanasan'ny inspecteur du travail ny fampafantarana izany lalàna izany sy ny fiarovana ny zon'ny mpiasa. Izay dia miasa ho an'izany justice sociale izany ho an'ireo mpiasa indrindrandrindra moa satria izay maha inspecteur du travail anazy. Indrindrandrindra ny mpiasa misehatra tsy miankina dia apiroborobo an'izany asa eny amin'ny sehatra tsy miankina izany ametraka araka ny tokony ho izy ny lalàna ampiarina amin'ireny mpiasa misehatra tsy miankina ireny. Izy ireo mampiodina ny toe-karena sy fampiroboroboana ihany koa ny zofototry ny mpiasa manerana Madagasikara, fampiroboroboana izany dindinika ara-tsosialy izany. Tsy eo amin'ilay sehatra manenjika foana ny inspection du travail fa eo ihany koa ny manampy apiroborobo na ny orinasa na ny mpiasa miasa ao anatiny. Tsy voatery ho endrika mahazatra io nefa no ahafahan'izy ireo manatanteraka ny asany. Azo atao raha nambarany filohan'ny syndicat autonome des inspecteurs du travail ny famporisihana ny orinasa sy ny mpampiasa hanatsara ny fomba fitantanana ireo mpiasa ahafahana ihany koa manatsara ny famokaran'izy ireo. Ampiroboroboana ny justice sociale sy ny fanatsarana ny fiahinan'ny mpiasa ary anamora ny asan'izy ireo. Isan'ny fifaninanana ho an'ireo orinasa sy tompon'andraikitry ny fitantanana ny mpiasa na ny gestion des ressources humaines mendrika ho an'ny taona 2024 azon'ny orinasa andraisana anjara. Olona 5 hatreto no voamarina fa maty 20 ireo ayahina fa voan'ny pesta. Tsy voasoroka ny valanaretina pesta raha toka mbola misy hatrany ny dorotanety sy ny fako miparitaka etsy sy eroa raha ny fanazavana azo fanindinina rindra Andriamaefa. Faritra enina ny fantatra hatreto fa efa hiparitany aretina pesta raha ny fampitam-baovao avy amin'ny ministeran'ny fahasalamana. Ny loto, ny fako, ny dorotanety no antony mampirongatra ny voalavo izay mitondra ny valanaretina pesta. Ny fisorohana ny fiparitahan'ny fako araka izany no fomba voalohany, isorohana ny fiparitahany aretina pesta raha ny fanazavany ny tompon'andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana. Raha mbola mitohy foana ny dorotanety dia mbola isy foana ny pesta tompo. Raha mbola misy foana ny loto aparitakitsika olona, aparitako ny loto tarika voalavo, ny voalavo mitondra parasy, ny parasy mamindra aretina, le pesta resako. Rehefa mandorotanety ny olona dia miazakazaka ny trano daholo ny voalavo dia mahazo pesta ho azy ny olona. Mora ny fifindrany aretina izay mbola tsy voafehy noho ny fiparitahany avy amin'ireo fianakaviana mifampikasoka tamin'ny olona voan'ny pesta. Ezahana kosa ny mamey azy amin'izao fotoana izao. Mifindra amin'ny alalan'ny pitidrora ny peste pulmonaire ary mety mahafaty izy ao anatin'ny 12 ora raha ny fanazavana azo. Miezaka tsika mamey azy. Manina amin'ny teny hoe miezaka mamey azy fa tsy ny teny hoe voafehy le izy. Miankina amintsika olombelona le izy. Reo le olona mifanerasera tamin'ile maty reo na tonga le izy hoe tao moramanga dia ohatriny eny hoe any atao masina dia misy indray mahajanga dia na endray rao ihany voaemary. Ina ozy nareo na tonga ndray le fianakaviana no miparitaka eraky Madagasikara dia samy mitondra loty. Ary eto ny olana dia le mitondra moty. Misy ireo faritra izay efa narahy maso hatramin'izay no ity aretina ity. Nampisavorivory ny tany amin'ny faritra Atsinanana ity aretina ity tato anatin'ny 2 andro izao. Misy manararaotra ny vidin'ny fanafody noho izany raha ny fampitam-baovao avy any an-toerana. Tsy azo atao ny mikitika ireo maty noho ity valanaretina ity.
tontolo ny fahasalamana izay hatrany dia olona ray amin'ny dimy manampitona tobim-pahasalamana no mitaraina marary sofina eto amintsika. Ny efatra hatramin'ny 500 an'ireo marary sofina kosa indray no mila fandindina raha ny fanazavan'ny mpitsabo androany nosokafana tamin'ny fomba ofisialy tany Carion ny tetikasa maheno Gaetan Andratsilava. Olona iray amin'ireo olona dimy manatona ny tobim-pahasalamana no mitaraina marary sofina. Amin'ireo mitaraina marary sofina ireo, efatra hatramin'ny 500 no mila fandidina. Mila fandidina ny olona marary sofina iray raha toa vaky ny ampongatsofina. Eo ihany koa ireo zaza voan'ilay antsoina hoe totoandro nono tsy vaky. Vitsy amin'ireo marary sofina nefa no manatona ny tobim-pahasalamana noho ny tsy fisiana sy ny tahotra ary ny alaviran'ny tobim-pahasalamana. Ankoatr'izay, tsy manana fitaovana fitiliana ny ankamaroan'ireo tobim-pahasalamana. Ohatra hoe fitsapana an'ilay fandrenesana, tsy manana an'ilay fitaovana ohatr'ireny ny aty zao dia tsy maintsy alefa izy hoe ary no misy an'ilay fitaovana anaovana an'izay dia manahoana ny accessibilité an'ilay olona any, na ny fotoana andehanany any na ny frais andehanany any, avy eo saran'ilay zavatra any dia matahotra izy hoe tsy ho tratran'ilay izy satria misy fitsapana maromaro tokony atao indrindra amin'ny ankizy dia somary lafolafo ny saran'izay rehetrarehetra rehefa tambatra nefa afantarana mazava mikasika ny sofin'olona anankiray ilay izy dia zany zao sakana mety tranga daholo. Lafo ny mitsabo ny areti-tsofina indrindra ho an'ireo izay mila fandidiana. Araka izany, nisy ny hetsika ao anatin'ny tetikasa maheno ho tanterahana amin'ny faritra 3 eto Madagasikara, Analamanga, Vakinankaratra ary Diana. Ataontsika hoe sarana ankapobeny zao manomboka hatrany amin'ny fizahana raha hoe tsisy an'ity hetsika ity zany dia ny fizahana sy le ataonay hoe fizahana manokanareo fotsiny dia efa miakatra any amin'ny 5,000 ariary eo. Dia avy eo ny saran'ilay fandidiana mandeha eo amin'ny 5 hetsika hatramin'ny 2 tapitrisa ariary. Ny le ataontsika hoe somary mavesabesatra fa misy mandeha amin'ny 3 hetsika 4 hetsika. Mandritra ity tetikasa maheno ity, ny 100 ny vola tokony hitsaboana ihany no alohan'ny olona mitsabo tena. Raha ny fanazavana, tsy voaresaka firy intsony ankehitriny ny aretina tsy mifindra pahazo ny olona. Raha ny antotanisa navoaka ny OMS na ny Organisation Mondiale de la Santé, mahatratra 500 ny olona marary eran-tany no azo ny aretina tsy mifindra, ary mihoatra ny 500 zany ho antsika eto Madagasikara. Misy fiantraikany amin'ny fiariana sy ny fampandrosoana nefa izany. Hoe zava-dehibe zavatra io ary tena ny zavatra boza dia hoe misy fiantraikany mihitsy any amin'ny resaka hoe fandrosoana amin'ny firenena anankiray satria ny antony dia hoe ny resaka amin'ny tsy mifindra matetika dia aretina lavareny. Ohatra zany ohatra ny diabeta ohatra, resaka diabeta zany tsy voatsabo ohatra ny aiky ny tonga dia voatsabo fa taizan'olona le aretina. Ary eo amin'izay le hoe mandalo vola be lehibe ny olona mamaritra fananana ohatr'izany amin'ny resaka fitsaboana fotsiny. Diabeta, cancer zany mila vola be mihitsy zao vositrany. Ho an'ny faritra Analamanga manokana, distrika 5 no anatanterahana ny tetikasa maheno ary CSP 2 roa isaky ny distrika no ahitana azy. Androany teto Carion, nisy ny fitiliana sy ny fitsaboana natao ary nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ihany koa ny tetikasa. Alohan'ny ianarantsika ny toy ny vaovao tahaka ny mahazatra ireto misy dokavarotra. Chez Géant du Meuble, toutes les tendances déco sont réunies pour donner le temps à votre intérieur. Salon en tissu à partir de 2 500 000 $. Pour agrémenter votre mobilier, pour concevoir, aménager et décorer votre salle à manger de manière originale, découvrez de nombreuses idées innovantes dans notre showroom. Et notre large choix de chambres à coucher pour une pièce cosy et design où coexistent l'intime et le repos. Géant du Meuble, bien moins cher, bien chez soi. Géant du Meuble, Tanzbat et Béorirk, téléphone 22 571 73. La
4G by Telma. Rendez-vous en Telma Shop. La 4G by Telma, plus de 60 villes partout à Madagascar. Vivez et pensez foot avec Canal+. Retrouvez l'intégralité de l'Europa League sur Cool TV, la télé autrement. De l'action, de l'émotion et surtout du suspense. Quelle équipe sera sacrée championne pour cette saison? Ce jeudi à 21h15, Atalanta vs Everton. Soyez au rendez-vous. En exclusivité sur Cool TV. Stylo Flair. Stylo Flair manolotra anao quiz school. Flair, stylo pour tous. Shoprite ny mora indrindra trany manolotra anao quiz school. Manampy anao hatrany ny Cool TV sy ny Cool FM amin'ity fidiram-pianatra ity. Ndao ilalao iaraka aminay fa bon d'achat 200 000 ariary maro no zaraina. Tsotra fotsiny alefa samlarana 032 32 007 04 ny soratra hoe school miampy ny anaranao feno sy ny adresinao. Fisarihana lehibe no karakarain'ny Cool TV FM amin'ny zoma 2 septambra ho avy izao ka mandraisa anjara sao ianao ilay tsara vitany. Milamina tsara midira mpianatra miaraka amin'ny Cool TV sy Cool FM. Mpanohany Shoprite, Stylo Flair. Miverina eto amin'ny fampalalam-baovao isika mitohatra ny asa sosialy izay tanterahany fikambanana vehivavy malagasy sy miara-miainga androany anjarany commune Ivato indray no nahazo ny fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary. Any Masindray sy Ambohitrolo mahitsy kosa ny andiany manaraka. Fanadadiny Michela Ranardzona. Teto Ivato indray androany nanatanterahany fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga nivarotra fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary. Tonga maro ireo mpanjifa namaly ny antso. Raha amiko aloha zao raha nanontany an-tsena tany misy fianana kely nanareo. Zay mahatonga anay fidery. Rehefa misy fianana aminareo mpivarotra izy ne dia mba afaka mba manampy anay vidy nareo. Misy fianana bebinety nazy mahatonga anay fidery. Manampy anay. Satria ny zareo zao kahe latsaka 5 minutes. Misy répétition kely fotsiny aloha rehefa mitsena rehetra. Manampy zany izy manampy ny rehetra satria misy répétition ny rehetra. Saika nitovy avokoa ny faneho-kevitra ireo mpanjifa sendranay androany manoloana ny asa sosialy totosain'ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga. Manampy betsaka ny ray aman-dreny amin'izao ankatoky ny fidiran'ny mpianatra izao ny asa sosialy ataon'izy ireo. Tsena VMM zany dia miafaka indrindra ny tsena rehetra satria manampy betsaka ny ray aman-dreny mpianatra izay fampidirana zanany satria ny fitaovana zany dia nafa ny toerana afaka ny VMM zany dia misy lalelana be mihitsy. Stylo zany efa 900 dia 700 ny signataire 900 ny mitsotra dia ny kahe 570 mety aminay fa ny akafa 1,000. Amin'ny ankapobeny afa-po ny fikambanana isany nahazo tombony tamin'ity taona ity ny commune Ivato fa androny androany no nandalo teto izy ireo. Ivato zany ny tsena VMM androany dia ny tsena aloha zany hatreto ny olona efa betsaka mitonga tsy ampy zany ny tanàna mihitsy satria betsaka mitony Ivato dia mbola tsy nahazo ny ankabetsahana dia zay mampatonga tsy maintsy manomana androany. Misy 400 ireo carton misy fitaovam-pianarana nentina teto Ivato androany. Ny commune Masindray sy Ambohitrolo mahitsy kosa no anohizan'izy ireo nivarotra fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary raha ampitaina amin'ny eny amin'ireo mpivarotra hafa ao aorian'ny eto Ivato. Hetsika fanohan'ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga isan-taona ity hetsika ity entina hanamaivana ny fahasahiranana ny ray aman-drenin'ny mpianatra amin'ny fidiran'ny mpianatra tahaka izao. Maro ny politika ny kolotsaina saingy mbola vitsy no mahalala izany. Maro ny lesika amin'ny osehatra io teraka gaboraraka eo amin'ny lafon'ny famokarana aranjavakanto eto Madagasikara tsy fanajana azy io raha ny hevitry ny mpanankanto. Fanadiny manorana evison. Tahaka ny fisian'ny politika ara-toekarena, ny politika ny angovo sy ny maro hafa, tokony manana ny atao hoe politika culturelle ihany koa ny firenena iray. Politique culturelle moa zany io zany tena mitondra an'ilay firenena io ny atao hoe politique publique
Anisany ohatra hoe misy politika mikasika ny énergie amin'izao fotoan'izao misy resaka hoe politika mikasika ny sécurité izay ataon'ny gouvernement tasy miaraka amin'ny bailleur. Misy nefa ndreo napetraky ny UNESCO misy ny fikarohana isan-karazany eo amin'ny lafiny fampiarana an'izay no hipetrahan'ny olana ary raha mahalala fa ny ministera ny kolotsaina misy ny tena mahantra indrindra tena faran'izay zandriny raha resaka toe-bola. Manana anjara toerana lehibe eo amin'ny fihaveran'ny vahoaka ihany koa ny lafiny kolotsaina no izy io miantraika amin'ny vantana amin'ny fomba fihaveran'ny olona. Rehefa manome ohatra dia tesitra ny olona satria dia olona tetezy lazatra lazaiko tao zao rehefa miteny zao Vanessa hoe zao na teny la mahavita azy mazaka addition bija tany an-tafy ireny ara sy mandiha efa voakolokolo mijany mahay miamay miteny le cochon $1 zany efa kolotsaina za zany tena kolotsaina satria tonga dia miatra fa tsy le resaka be reto. Fanirian'ireo mpanakanto eto amintsika ny anana sata manokana ka tsy ho raisina mpanonofo sy mpanentana tsotra intsony izy ireo fa ho raisina toy ny antonasa rehetra ny asan'ny mpanakanto. Manana andraikitra ao anatin'izany ireo mpitondra. Fa dia fa elo io nanomboka ny statut des artistes. Zany hoe ny statut an'ny mpanakanto eto Madagasikara aiza hoe ny mpanakanto ohatry ninona fandraisana izany mpanakanto zany ohatry ny olona miasa rehetrarehetra ve izany mpanakanto zany sa olona mandrevindrevo sa olona mampiray fotsiny. Zay zany tokony anjara andraikitra amin'ny ministera voalohany dia manangana izay statut des artistes zay manana ny artiste koa mba manana kinafy sa mba manana hostia manana zavatra sitrahan'ny olona rehetrarehetra eo amin'ny tontolon'ny asa. Nefa moa tsy afaka ny fampiandriantsika satria fotoana mandeha mila mivoatra ny tanora mila mivoatra ny zavatra rehetra ka zay nandraisana ny andraikitra satria zay fantatra hoe andraikitra tokony ho raisinay. Ho an'ny Madagasikara voarakitra ao anatin'ny lalam-panorenana ny politika ny kolotsaina. Efa nisy ihany koa ny fanarahana iraisam-pirenena nosoniavin'ny Madagasikara niaraka tamin'ny UNESCO manamafy ny fisian'ny izay politika ny kolotsaina izay. Korakora nefa ny fampiarana azy. Raha ny fandinian'ny maro ny manam-bola ihany no lasa lavitra amin'ny zavakanto eto amintsika, indrindra amin'ny fanaovana ny atao hoe matraquage. Vaovao mahafinaritra dia mifanaiky teo anatrehan'Andriamanitra Ifaniry sy José mpiara-miasa eto amin'ny Cool TV FM ny alahady fa 10 volana septambra lasa teo amin'ny fiangonana Adventista Alarby teny amin'ny espace Salanitra Anosy Avaratra kosa no nanatanterahana ny fiaraha-misakafo sy ny fiaraha-mifaly. Sombiny amin'izay ary. Didinao ve ny fotoana fa mamantomantona ihany tamin'izay fotoana izay. Nifampiresaka sika tamin'ny 2020 volana Jona 2024. Nametraka tamin'ny siny etaetako nampakarako ny sehovady dia efa namatsy. Ka ankehitriny isorabe tafika parten'i Joseph dia mivoady eto anatrehan'Andriamanitra sy ireto fianakaviana sy namana rehetra manatrika antsika ireto fa anaky anao vady koa ary anazanao tianao rery ihany mandra-piala amin'ny fofinaiko na orsika na hofaly na hiala raha lohanao ka mbola velonay ianao dia tiako foana ianao zay. Sera éternel. Je suis à toi, je te donne tout ce que je suis, mes mains, mon regard et ma voix, mes jours et mes nuits, t'es ma foi éternelle. T'es ma femme, t'es la plus belle. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia olona maherin'ny roetsy no nidina an-dalambe ao Frantsa hanohitra ny fanovana atao amin'ny fehezan-dalàna momba ny asa nisy araka izany ny fifandonana teo amin'ny mpitandron'ny filaminana sy ireo
mpitolona tao a Paris fanadiny eo amin'ny sarin'ny France 24. Mpiasa mpanjakana, mpiasa misehatra tsy miankina, mpiasa efa nisotro ronono, mpiasa tena. Ireo nanatevin-dalana fihetsiketsehana fanoherana fanovana lalana amin'ny feny asa ao La France amin'izao fotoana izao. Mienjana araka izany ny tady eo amin'ny gouvernemanta frantsay sy ireo mpiasa miaraka amin'ny syndicat-ny mpiasa. Andaniny, tsy manaiky ny fanovana lalana amin'ny feny asa ireo mpiasa sy ny syndicat. Ankilany, efa vonina iroso amin'izany fanovana izany avy eo anivon'ny gouvernemanta frantsay. Araka ny antota nisy avy amin'ny ministeran'ny tany avy any an-toerana, olona 3 alina sy 4 hetsy nidina an-dalambe. Araka ny fanehoan-kevitry ny avy amin'ny CGT na ny Confédération Générale du Travail, olona mahery 4 hetsy no nanao izao fihetsiketsehana izao manerana la Frantsa manontolo amin'izao fotoana izao. Samban'izao no nahatarika olona maro tahaka izao ny fidinana an-dalambe. Fanomboana tsara ho an'ny tolona izao ho iatrany ny secrétaire général ny CGT Philippe Martinez. Mbola hitoy hatrany ny tolona ataon'ireo mpiasa sy ny syndicat ireo ka ny faha 20 novembre septambra ho avy izao no hisy ny fihetsiketsehana manaraka. Daty mialohan'ny hametrahana ny volavolana fanovana eo anivon'ny filan-kevitry ny ministra ny toerana. Na izany aza, naneho fa avononana hatrany amin'izany fanovana lalàna izany. Alohan'ny sarana daverina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity. Nambarany antoko malagasy miara-miainga androany nandritra ny rentrée politika fa tapitra amin'ny faha 20 janoary 2024 ny fehimpotoana fiasan'ny filoham-pirenena ankehitriny. Aorianan'io daty io dia filoha lanim-bahoaka tamin'ny fifidianana vaovao ny tokony eo. Tsy misy tokony hanovanany lalam-panorenana ihany koa hoy izy ireo. Tsy matokony mpitondra intsony ny vahoaka hoy ny Justice EP amin'ny fenkevitra navoakan'izy ireo ny faha 9 septambra teo. Miamaro ihany koa ny dahalo ambony latambatra miaraka amin'ireo mpanambola amin'izao fotoana izao. Ary farany moa dia tsy mandray andraikitra ny gendarmerie pirenena any Betroka hoy ny solombavambahoaka voafidy amin'iny faritra iny izay taky ny fialan'ny tompony andraikitra. Ankilan'izay kosa dia milaza ho misy olona akaiky ny olom-boafidy any an-toerana voaroroy amin'ny firaisana tsokombakomba amin'ny dahalo. Dia izay mamarana ny vaovao tamin'ity alina ity. Hankasitrana ianao nanaraka izany. Soavamandry dia veloma amin'ny fo daholo tompoko. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao. Bonjour. Bonjour. Naraina o teu, ni vaovao, niaraka tamin'ny bonjour.